Manohitra ny arahaba ho antsika rehetra any atokantrano andray manaraka izao vaovao tselatra mahakasika ny météo izao. Raha ny vaovao mikasika ny lay rivo-doza forte tempête tropicale Elie Hakim maloha dia efa niala tao Cap Masoala izy tamin'ny 10 ora hariva teo ary andrasana amin'ny fidirany an-tanety indray any amin'ny manasaraka ny maroantsehatra sy mananaravaratra any amin'ny 7 ora alina na amin'ny 8 ora alina no any amin'izao fotoana izao aloha izy amin'ny 10 ora hariva izao dia any amin'ny 50 kilometatra avaratra atsinanan'ny mananaravaratra no misy azy. Tombanany eo amin'ny 100 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra entiny ary tafiakatra hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora ny tafiditra miaraka aminy. Tsy mbola misy meo aloha ny vinavinan'ny fixa fa dia mizotra miakandrefana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 8 kilometatra isan'ora. Raha izao fixahany izao dia izotra amakivaky an'iny fatra Analantsirofo iny izy amin'ny ity alina ity ary azo ny mandry tsara avy eo amin'ny rapitsy kosa dia azo ny fatra alaotra iny izy ary itsotsorika aty amin'ny fatra atsinanana aty indray zany hoe vinavinaina ivoaka any Avatomandry any izy amin'ny alahady ho avy izao. Raha ny vinavinana avy aty amin'ny sampana famantarana ny mety tetry ny andro ihany koa dia itoetrany ny ora mikejy any amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa any amin'ny faritry Sofia sy Sambrano iny ka dia mila miomana zany ny tsirairay fa dia mety izy ny fiakaran'ny rano na ny tondradrano. Arak'izany dia toy izao ny filazana loza amin'ity an'ity filazana miloko mena na filazana loza mitatao ho an'ny faritry Sava Bealalana Befandriana Avaratra Mandry Tsara Analanjirofo ny faritra Atsinanana ary ny faritra Alaotra Mangoro. Filazana miloko mavo na filazana loza manamana kosa ho an'ny faritra Diana Analalava Antsohy Mampikony Borziny Tsaratanana Analamanga ary ny faritra Vatovavy Fitovinany. Filazana miloko maitso kosa na filazana loza fanairana ho an'ireto faritra ireto dia ny faritra Boeny faritra distrika Mahevatanana Kandreo ny faritra Bongolava Itasy Vakinakaratra Amoromania ary Hotomatsiatra. Dia ankaviana ihany koa isika mampiasa ny ranomasina any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo sy any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny mba tsy handrika mihitsy aloha ary tsy voakany ny ranomasina atao anatin'ny 2 andro avy na mandrapalasa ity rivo-doza ity na anaraka hatrany atsaka ny sedavany ihany koa ny toromarika izay omen'ny tompony andraikitry ny fifamoivoizina an-dranomasina. Dia izay ihany koa no afaka namitaina aloha tamin'izao avy aty amin'ny météo Madagasikara miverina eto indray izay afaka fotoana fohy. Mametraka ny veloma vetivety azy.